ary ny ampy dia manohana amin'ny fahitsiko ianao ka ampitoetra eo anatrehanao mandrakizay. Salamo 1:7-10. Toetra iray mamaritra ny tena kristianina dia ny fananany fahitsiana, izany hoe manao ny marina mandrakariva amin'izay ataony rehetra. Ohatra, manamaivana ny namany amin'ny fahasairana mahazo azy, tsy manararaotra ny maro favoazana anefa fa mampitombo sy mametraka izay mahasoa azy rehetra. Tsarovy mety handalo sakana na fanakianana, indrindra hoe fisidrananao amin'izay fotoana izay, ireny dia tahaka ny famotsiana na fanadiovana anao mba hivoaka volamena tsara ao aorianan'izany sedra izany. Aza adino tsy mahafaly ny Satana izany dingana ataonao izany satria hisy miasa mangina eo amin'ny fiainan'ny hafa izany. Koa manao ezaka rehetra izy hisakanana sy ambolena fakapanahy mihitsy mba hahatonga anao ho renoka sy ho tavela amin'izay dingana ho ataonao. Indrindra amin'izany no hoe ataony ianao ho tonga mpanankarena, anarina toerana ambony, indrindrandrindra ny hoe azo voninahitra sy laza maro samihafa. Tsaroa fa loza amin'ny tantao izany satria ho voasarika hiala amin'ny fahamarinana ianao. Izany hoe andao ny fahamarinana dia hanao ny fitaka rehetra ahazoana harena, fahasoavana ary voninahitra. Vokatr'izay taon'izay dia lasa voatahiry ao anatinao ny hikatsaka hoe ahoana ny ahazoana harena, toerana ambony hatramin'ny voninahitra. Ny vokany dia izao: ho sarotra ny azahoanao ny famonjena, ho sarotra ny hanaranao ny dia araky ny planin'Andriamanitra. Ny vahaolana dia tsotra: ataovy izay andorinao tena an'Andriamanitra ka tsy voasarika na voataona amin'ny zavatra hafa amin'ity tany izay fandalovana ity. Faharoa dia ny hoe ataovy izay anananao fahafahana ao amin'ny Kristy. Angatao Kristy hanafaka anao amin'izay mety fatotra rehetra, foroana rehetra, ary indrindrandrindra hoe sakana ahafahanao tsy manatontosa izany tanjona izany. Rehefa manao izany ianao dia tsarovy fa ny fahamarinana sy ny fahitsiana no hitari-dalana anao. Ary indrindrandrindra dia ny hoe hanana finoana tsy voazongozona ianao ka ho tena volamena hamirapiratra eo mason'Andriamanitra. Hanana tombam-bidiny ianao eo mason'Andriamanitra, ary indrindrandrindra ny hoe hanana ny antsoina hoe fahafahana mizotra araky ny lalana aroson'Andriamanitra. Amin'ny teny ity ary dia tiako ianao mba hanana tanjona sarobidy, hanatratra izay fepetra sy lamina izay. Maniry izany ve ianao? Asaiko ianao hiaraka hivavaka isika. Saotra Tompony amin'ny afatra ao androany fa namaritra ianao ny amin'ny hoe tokony hanana fahitsiana izay amin'izay ataonay rehetra amin'ny fiainanay andavanandro. Enina dia maro ireo fakapanahy ataon'ny Satana, toy ny fanabirabiana ny hoe sehatra ambony, voninahitra sy harena maro samihafa. Tompo, ampio izay mba ho afaka eo ambany fitantananao, afaka amin'ireny fatotra maro samihafa ireny, ka ny fahamarinana no hitari-dalana anay ary ny fahitsiana no hitondra anay ho any amin'ny tanjona izay ho tratrarinay. Matoky izay fa ny mpiainjo fandarina izao dia ho volavolainao mba hanana izany antsoina hoe toetra volamena izany amin'ny fiarahana aminao, anaran'i Jesosy. Amen.